zay rehefa filao fédération ny taranja ady tontondry ohatran'ny somary lasa antsony rombala monina tsy de tena hoe napetraka tamin'ny toerana maizy azy indrindraindrindra fa ny lafiny ara-pitaovana manahoany zany zao fahasalamany amin'izao ministera raha marina mihitsy ny teninao zany satria zao raha ny ady tontolo malagasy mbola miteny foana hatramin'izao mba jereo ny mpandray anjara be indrindra zany tamin'ny Jeux olympiques roapolo taona latsaka kely nge ny boxe tsy mandray anjara tany 2008 zay nandray anjara farany folo taona latsaka kely 2008 taorinan'ilay sazana azo amin'ny fédération malagasy ny ady teo aloha nanongana filohan'ny fédération raha tsy zata amin'iny tsy tavavenitsika 12 taona ny sarytsika zahako ny tao ny ekendrareo raha ianao mitantana an'io dia foanana ny sazana Madagasikara levena vitako zany nefany teoriana am'izao tsy manana fitaovana zao ny ringanay simba tsisy ringany na io kickboxing na savaty ny boxe anglaise ndrena indrindra tsisy ringy io ne nindramin'ny kick io nge nindramin'ny savaty nefa simba izy am'izao fotoana volako aposy volan'ny club tsirairay volany nam'izay entraîneur no mitambatambatrao mbola anaovana azy mbola tsy vitany izy hatramin'izao izahay misy sponsor te amin'ny anay izahay misy international amin'ny anay vola izahay tsy manana compte bancaire rib stade nif inona ny antony tsy manana conformité avy amin'ny ministère tsy maintsy mila an'io aloha ny banky mila an'iny koa ny statistique mila an'iny koa ny any amin'ny rehetra ny ilainy nefa zay tsy manana vo anao angataka demande na anao demande na sponsor aiza ny compte numéro compte bancaire nareo tsisy ho any ministère zay vo tsy manana an'ireo telo reo anao de tsy mahazo subvention de zay ve ny lalovana anay tsy zako ange ho any vo am'le izy fa le tanora malagasy tia an'le ady totondry vonona zany le akizy ao tsy ampanaovina ady totondry nefa ny mbola miteny aminao raha ny Jeux olympiques jereo ao anatin'ny membre ny olympia ka nanao qualification dia mbola ny boxe amin'ny be indrindra nefa zay zay fa firy nanomboka tany Beijing zay mifarany 2008 efa nisy tany Brésil efa nisy tany Tokyo efa nisy tany France tsy nandray anjara Madagasikara na qualification ra tsy mandray anjara Madagasikara zay ny vato misakana anay fa maninony opitena ve le tanoratsika opitena ve le ady totondro malagasy za miteny foana raha misy olona tiany io tena mitiny fa tsy anoatra ny teo aloha kosa heritaona ihany de ongany ligy satria tsy ao anatin'ny ain'ny raha misy nyrehetrarehetra mihitsy le ady totondry de vonona ny ala rehefa zay ny masoa zay tsy anapiterina le ady totondrika satria ny tena efa ny raha ny tena sy ny olona teo aloha nefa nametraka amin'izy ny tena de sarotra be kosa ny animban'le izy fa zay foana ny toko angatahako ny fanjakana jereo ny ady totondry mba mangataka monsieur le ministre mba jereo ianao raha lahanay namanay akaiky amin'ny fanatanjahantena mba jereo re ny ady totondry fa izay ady totondry vonona ny ampiakatra avo amin'io alentany avy totondry io tany amin'ny tsara fa ny championnat d'Afrique zany mahazo médaille ny championnat d'Afrique zany no niainga hatrany amin'ny 16e de finale 16e de finale 8e makara demi finale nanao combat indimy ianao zay anao zany zay vao tafiditra maha-médaille zay ny tiako satria maro de maro tadidio tsara fa ny athlétisme ny boxe ny foty zany ny sport ao anatin'ny sport olympique zay mahatonga ny tsisy fédération internationale ny boxe korotana trano le izy de tsy manaiky mihitsy ny tany Tokyo tany Brésil teo koa ny tany France fa sport any boxe isan'ny sport roi ao anatin'ny Jeux olympiques tsy maintsy asiana boxe aty de zay le izy nisy tao discipline nisy ta théoriana ny boxe vo ny fonona ny fédération internationale tsy haika foanana ary manomboka izao fa manomboka miteny amiko foana ny ATF continent amin'ny mitatana ny AFBC lola boxe ino koa fa miteny inona ny tsy andraisan'ny Madagasikara anjara io ny tsy fantatra point d'interrogation de zay no efa niteneniko tamin'io ny comité olympique malagasy jereo tsara le izy fa sao animban'le sport te Madagasikara efa nisy ane zany ny sport anankiray ny fédération ray raha vao misy zavatra tsy mety mifandray ireo indrindra indrindra ao reo telo mirahalahy reo
ny atletisme, ny boxe, ny foot. Tonga reo de mifandray de milotsaka ny sazy avy any am'se io. De zay ny tena atahorako zay. Tsy mandray anjara mihitsy ny boxe malagasy. Niteny tamiko zao ny tany Seychelles. Président fa mani Madagasikara ozy izy tsy mandray anjara amin'ny CGSOI. De tsy fantatra fa zay zany de any nandefa ny lista zareo. Ty ozy izy reto ny lista reo ma Madagasikara tsisy boxe. Nefa nisy tany. De zay ny tena problème atsika. De zao l'izy tsy mandeha tsika. Tsy mandeha koa la réunion, tsy mandeha Maurice satria tsika ny andrasany anao entraînement ny jeune ny jereny capacité ny jeune. De tsy nandeha reo pays anankitelo reo. De tsy fantatra zao na foana ny boxe amin'ny CGSOI any Seychelles. Jerentsika am'zany potentiel Madagasikara amin'ny sport te Madagasikara. Tsika ny anao ndrasan'ireo bandy reo. Mandray tsara hoe Madagasikara, anao zany zay. Ty zay io mila dinika, mila fampiresahana. Raha zay foana resako amin'ny ministre, raha zany tapohana amin'ny ministre de resako am'izay izy ministre. Andao tsika ifandray tanana. Ohatran'izao fifandraisantsika amin'ny rahalahatana zao ny resantsika ny fédération tsirairay avy. De andoranga miresaka tsika. Fa izay boxe de tsara ny fifandraisany amin'ny ministre, ary zay tena mitazona azy ministre foana. Satria mahafinaritra ny fiaraha-miasa aminy izy miaina sady avy miresaka. Zay mahafinaritra anazy. De zay mahatonga anay boxe tsara de tsara ny fifandraisany amin'ny ministère amin'io ministre io. Fa de zay de ao miaraka tsara zay. Eo na ministre de miraisana. Ka zay zavatra zay ny zava-dehibe eo amin'ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'ny tontolo mihitsy. Zany hoe ny firaisan-kina sy ny fifandraisan-tanana misy eo amin'ny mouvement sportif amin'ny fédération rehetrarehetra, ny comité olympique malagasy ary ny ministère. Zay ny zavatra tena mba tadiavana. Ifandray reo de miona reo inona ny volo manorandrana. Satria misy koa ne manolo baty mafana ministre, fantatra izany. Fantatra ao anaty mouvement sportif zany. Za tsy hanona ny anarana eto. Fantatra izany. Misy ao manolo baty mafana ny ministre tsika io. Fa nefa mahafinaritra nanazy hoa de zay tsy azonao an'izany izy. Zay le mahafinaritra nanazy hoe haiko izy io, za tsy atoronareo nio, za koa tsy ampianarinareo nio, fa haiko io. Zay no mahafinaritra nanazy. Fa mifandray de mifanao dialogue, mifampiresaka, mifandresy lahatra. Ka za zany de manao foana hoe nijereo ny ady totondra ny fitondram-panjakana. Tsy manana salle d'entraînement izy zay. Tsy manana siège izy zay. Aiza manao entraînement ny équipe nationale? Eny amin'ny Kialamanjanabe ny Moronarabe, neny amin'ny Kialamanjanabe mba mingavy eo amin'ny ANS. De eny amin'ny tena équipe nationale. Mampalahelo le fanatanjahantena tsika. Fa za mino sy manantena fa hiakatra amin'izay atory ho ampin'ny filoham-pirenena ny ministre anay. De mba hampitomboany budget ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena io, fa piresaka ny mouvement sportif rehetrarehetra, asiana complexe be anankiray isahana fotsiny amin'ny fanazaran-tena. Zay jereo tsara fa ny sport de combat zao miakatra be. Jereo nataony jiu-jitsu teo jereo nataony judo teo zay. De zay nataoko hoe jereo ihany ny sport de combat, jereo ny sport individuel. Fa tsara io, ary azahoantsika potentiel be da be amin'ny international.